Mba antsika rery indray amin'izao alakamisy maraina ny 23 ny volana avrily 2020 zao. Rary fahasalamana ho antsika rehetra mba ho lavitry ity arety mandozy ity, marary fahasitranana koa ho an'ireo izay marary ary mampahery ireo rehetra izay tena sahirana amin'izao vanim-potoana sarotra dia sarotra eto amin'ny firenena izao noho ny valanaretina Covid-19. Zay ny hoe lafa efa maro dia maro no resaka mandeha eto amin'ny firenena amin'ny fitantanana ny ady amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Betsaka ny voalaza, betsaka ny zavatra tsy mety sy ny atandrevaka sy ny tsy rariny, fa ny mba entiko manokana dia ny eo amin'ny lafiny ara-pitsaboana, zany hoe fanazavana tsotsotra mba ho takatry ny rehetra an'ity valanaretina Covid-19 ity. Fatsahivana kely vetivety zany fa ny valanaretina na antsoina hoe pandemia izay misy maneran-tany amin'izao fotoana izao, firenena 580 amin'ny firenena 890 no tratran'izy ity, zany hoe efa ny firenena eran-tany manontolo latsaka kely fotsiny. Ny tena tsy pihina dia arety mifindra ny Covid-19, zany hoe maladie infectieuse, vokatry ny otrika aretina SARS-CoV-2 izay ao anatin'ny fikambanan'ny otrika aretina antsoina hoe coronavirus. Zany hoe arety mifindra izy ity, zay zany ny tena marina. Fantatsika fa amin'ny alalan'ny mpidi-drora, rehefa miteny na mikohoka na mihevona isika no fifindrany izy ity, zay ny tena fifindrany matetika ao anatin'ny faritra anatin'ny 2 metatra, zany hoe tokony zay ny tokony hitazomana ny elanelana eo amin'ny tsirairay, hoe mba farafaharatsiny mihoatra ny 2 metatra. Misy koa nefa ny atao hoe contact, zany hoe mandray zavatra ianao, na mandray ohatra hoe varavarana na telefônina na telecommande na zavatra niraisin'ny marary zany, ka ianao mandray an'ilay zavatra ao aorianan'iny, dia ezahana ny tsy andefasana ny tanana any am-bava na any amin'ny orona na any amin'ny maso, satria rehefa voarahinao ilay zavatra misy an'ilay otrika aretina amin'ny tananao dia afaka mifindra amin'ny tenanao koa izy raha vao mikitika ireo faritra ireo ianao. Eo zany no mipetraka ilay fiarovana natao hoe bariera hisakanana ny tsy hidiran'ny otrika aretina coronavirus ao amin'ny tenantsika, dia ny fidiovana, zany hoe fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony, izay manana gel hydroalcoolique moa dia tsara loatra. Ezahana koa ny tsy mifandray tanana na tsy mifanoroka,
Eo koa zany ilay arovava iarovana amin'ny pitidrora na ataontsika hoe kasiposy. Namono'olona maro dia maro tao anatin'ny fotoana fohy maneran-tany ity valan'aretina Covid-19 ity. Nisy efa ho 2 623 415 ny olona tratriny ity aretina ity. Zany hoe confirmé, testé, fantatra fa voan'ilay aretina. Zany hoe 5,713 sy 4,900 tapitrisa ny olona fantatra marina zany fa voa. Ny sitrana dia 709 694 na 4,907 ny maty kosa namoniny eny zany dia 183 027 na 7,307 Tsy pihiko fa resaka arety mifindra amin'ny alalan'ny otrika aretina zany ny Covid-19. Ka ny fantaniana mipetraka voalohany dia inona no idiran'ny tambavy, izay tambavy tsotra atao amin'ny artemisia. Inona no idiran'io tambavy io izay antsoina hoe Covid organique amin'ny fitsaboana ity valan'aretina mifindra ity. Dia ny fantaniana faharoa indray dia maninona no tanora mpianatra no nofidiana sy terena omena ity tambavy Covid organique ity. Zany hoe ny resaka fitsaboana ny ity resaka arety mifindra ity zany, akoatra ny resaka hoe mesure barrière sy ny fitsaboana ireo fitrangan'ny aretina, zany hoe traitement symptomatique rehefa marary ny olona, dia ny manam-pahaizana rehetra eran-tany, ny mpitsabo, ny mpikaroka dia miara manaiky fa ny vaksiny irery ihany no fanafana azo antoka hiadiana amin'ny arety mifindra. Izay fitsaboana fanefitra fisorohana, zany hoe préventive, mba hisakanana ny fianaky ny arety mifindra. Ny vaksiny zany tsy misy afa-tsy vaksiny ny tena fanafody ny azo antoka indrindra rehefa miresaka arety mifindrintsika na hoe maladie infectieuse. Ny fanazavana tsotsotra dia rehefa tafiditra ao anatin'ny vatan'ny olona ny otrika aretina dia miteraka aretina zany. Mba entin'ny vatana miady amin'izay otrika aretina tafiditra ao anatin'izay dia manamboatra antikôro, na ataontsika ohatran'ny hoe raha oharina zany dia ohatran'ny hoe tafika miaramila mpiaro vatana manokana momba ny otrika aretina niditra ao amin'ny vatana io.
Zany hoe raha miresaka Covid-19 tsika zany dia niotrika aretina kasika ny Covid-19. Toy izany no fiasan'ny vaksiny eo amin'ny vatantsika. Zany hoe ampidirana otrika aretina zay nalefahana, zany hoe atténué na hoe vaccin atténué, mba tsy hiteraka aretina fa kosa mbola mitana sy manana ilay pouvoir immunitaire, zany hoe fahafahany manentana ny vatana amboatra ilay antikôro mba ho fiarovana, zany hoe ananana ny fiarovana tanteraka maharitra na antsoina hoe immunité amin'io otrika aretina io. Inona marina zany ity Covid organique ity, zay tambavy mahagaga tonga amin'ny fitenenana hoe 2 en 1, zany hoe sady manasitrana, zany hoe fanafody curative no koa afaka atao fanefitra, zany hoe fanafody préventive ho fisorohana ny aretina Covid-19. Tovy manao ny asan'ny vaksiny zany ity tambavy Covid organique ity, satria omena ny tanora salama tsy marofy, zay tsy misy vita, tsy natao fitiliana, tsy natao testa. Raha fadinihana zany dia azo antoka, tsy ampampambana fa tsy artemisia fotsiny no misy ny ao anatin'io tambavy io, fa misy fangarony hafa zay apetraka amin'ny resaka hoe secret moa filazandrareo azy. Ka azo heverina ho vaksiniandrana zany ity Covid organique ity, zany hoe ao le tambavy misy an'le artemisia nampiana otrika aretina nalefahana, ny atténueny zany tondran'le antigène mba anentana ny olona misotro anazy amboatra antikôro, zany hoe ilay fiarovana manome ny immunité na hoe fiarovana maharitra ho an'ny vatana manoloana ny otrika aretina coronavirus na le Covid-19 zany. Raha tsy zay mantsy raha tsy zay no izy dia tena fisolokiana be vavy izy ity, na hoe arnaque hozy izy ny fitenenana, satria voatery hihinana Covid organique mandrakizay zany, na hoe mandra-patapitra, mandra-pihisy ny aretina hoe tsy ho foana ny otrika aretina le mitondra manome mahatonga an'le Covid-19, dia voatery hisotro io tambavy io foana, io fanafody io foana ny olona. Tovitovy tsy misy hafa amin'ny resaka fanafodin'ny tazo. Efa firy taona zao no nisy izany aretin'ny tazo zany, efa 10 taona, efa nahamono olona efa amanapitrisany.
hatramin'izay nesin'io aretiny io hatramin'izao mbola tsy nisy vaksiny vita nefa. Mba eritrereto ny zava-doza raha hoe ty aretina Covid-19 ty no iampy anampina trotraka ny aretina tazo ka hamoan'olona raha izao famonoan'olona zao ny hoe tsy mitsahatra de eritrereto ny zava-doza amina tambo mety ateraka zany. Ka eo indrindra zany ny hoe tsy tambava mihitsy, tsy tambavy tsotra tenehana Artemisia zany misy ain'ny olona rehetrarehetra, ain'ny gasy manao tambavy araka ny filazan'ny mpitantara eo mpanao azy, fa tsy adala ny olona manome an'io vola be tsy hitanono io 700 tapitrisa dolara zay mbola nampian'ny Amerikanina, efa ho 3 tapitrisa dolara, 2 tapitrisa sy tapany dolara ihany koa. Zany vola be rehetrarehetra zany de natao anampiana anamboarana tambavy fotsiny ve? Mamperitreritra fa tsy hiditra am'izany reo mpampindram-bola traditionnel araka amin'ny filaza azy, fa matoa izy miditra lalina mandany vola an'io eran'ny tany, eran'ny Afrika zao de misy mitovitovy amin'ny daholy zay heverina fa zavatra iray ihany dia raha izay ny zavatra mitranga, zany hoe raha vaksiny andrana tokoa io fanafody Covid organique io de mametraka olana marobe satria ao ny tsy fanajana ny dingana maro de maro tsy maintsy nandalovany alohany anaovana fanandramana amin'ny vatan'ny olombelona ohatrin'io atao amin'izao fotoana izao io, satria misy risika, zany hoe mety ampidoza ny fahasalamany zay olona misotro an'io, na koa mety manafaky ny ainy mihitsy aza. Zay ny antony tsy anaovana, tsy aneken'ny firenena hafa ny fampiasana an'io Covid organique io, fa tsy adala akory ny olona raha zavatra hoe zavatra hita sy mazava sy voapirofo fa mahasitrana tokoa ka hoe tsy hirohatra hividy an'io daholo ny olona. Ary raha ohatra ka efa be moa ny efa miteny an'izay hoe raha hoe ny Artemisia fotsiny no hoe nahasitrana tany amin'ny Sinoa ny Andohany io, tany ny Viany io, Sinoa indray ve no atoronao voanjodina sy anina amin'izany, fa zavatra hafa io matoa tsy nampiasain'ny Sinoa mivantana. Zay ny eo amin'ny lafiny fanamboarana fanafody. Eo amin'ny lafiny lalàna koa droit public de misy tsy fanajana sy fandikanana ny lalam-panorenana ao, satria ny lalam-panorenana malagasy de mandrara ny fanaovana andrana amin'ny vatan'ny olona, indrindra moa raha tsy misy ny fanekeny, zany hoe tsy misy consentement voasoratra. Raha ny fahitana an'ireny zavatra rehetra iny asa natao any ambadimbadika fa tsy nisy consentement na ny ray ara na mezana an'ireny tambavy ireny zay hita tamin'ny ainy aman-jery. Eo koa mipetraka ny zaza tsy ampy taona, ny tanora, fandikan-dalàna daholo zany. Eo amin'ny lalan'ny fitsaboana koa dia mananjo anda ny fitsaboana ny olon-drehetra, na de hoe mety fofony ainy aza ny fanapahan-keviny, zany hoe tsy misy izany traitement na fitsaboana atao ankaterena zany hoe terena ny olona handray azy, raran'ny lalàna zany ary lalàny ny lalàn'ny fitsaboana koa.
Eo amin'le fanontaniana faharoa hoe naninona ny safidianana ny tanora. Io aloha dia tsy misy heviny mihitsy satria ny fandiniana izay nitranga nisy hatramin'izao dia tsy handairan'ny Covid-19 firy ny tanora. Fa matetika ireo efa nahazo taona, efa bebe taona sy ireo manana aretina mitaiza no marefo zany no tratran'izy io. Eo zany dia efa mampieritreritra hoe maninona ny olona tsy marary nomena tambavy raha hoe tambavy fanafody manasitrana ilay izy ara fa tsy vaksiny. Inona koa ny antony safidianana an'ireo mpianatra satria mora arahana, mora anaovana fanaraha-maso, na ny voalazan'ny direkteran'ny Imbra hoe mora anaovana observation clinique. Zany hoe mora ny fanarahana hoe manahoana ny toe-pahasalaman'le olona, le tanora nisotro n'le tambavy na hoe narary na nisy zavatra nitranga taminy. Eo dia tokony arahantsika akaiky mihitsy zany raha manao dosie ny zareo momba an'io hoe ohatra hoe manao fitiliny izy na manao analizy eo amin'ny raha na zavatra ohatran'izany dia mazava ho azy fa misy etude ataon'zareo zany satria fanafody mbola tsy vita andrana tanteraka io fanafody ampiasain'io. Ka aoketsia mba hajanony re raha azo atao, aza ataonareo kobay ny vahoaka malagasy, aza ataonareo biby fanandramana fanafody ny tanora mpianatra malagasy. Ampy loatra izay jadona faneriterena ny vahoaka malagasy efa ho 10 taona maninjitra zao. Tsisy zavatra nataonareo afa-tsy ny fifidianana an'ireo fiara 4x4 tamin'ny vola be azo iadina amin'ity valana aretina ity. Ankoatr'izay ny resaka urgence na hoe fahamehana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy dia zara raha nisy ary tsy nandeha amin'izay loany. Ny fanasaziana n'ireo olona lazaina fa tsy manara-dalàna, tsy mihiboka nefa voatery tsy maintsy mivoaka mitady sakafo, ny fanagadrana mpanao gazety manao tsikera izay mitompona nefa tsy izy akory ary nanao azy fa mbola olo-kafa ny nanao azy, hoe izy fotsiny lehiben'le tale amin'le fanoratana gazety dia nogadraina ankitsirany fotsiny zao amin'ny fotoana sarotra misy valana aretina mahafaty ohatr'izao. Ny fanagadrana mpanao politika, mpanohitra tsy mitovy hevitra amin'itiana, ny couvre-feu, ny fiaran'ny fony vy dia efa mampanontany tena daholo hoe inona ary no ilaivana zavatra ohatran'izany amin'izao andro ady edina amin'ny aretin'izao. Ary ity ndraiky io dia mbola fanerenan'ny tanora ho atao andrana amina fanafody tsy fantatra hoe inona marina ny tena ao anatiny. Tokony ataonareo mangarahara daholo zany resaka rehetrarehetra zany, na ny resaka ara-bola, na ny resaka ara-pahasalamana, na ny resaka momba an'io resaka Covid organisy io, dia takiana tanteraka ny mangarahara ary aoka ny ady amin'ny Covid-19 ny valana aretina no atao vain-dohan-draharaha satria mbola tsy tafavoaka ny alany atsika amin'io mbola tsy fantatra izay efa rahan'io aretin'io, mbola tsisy mahalala hoe ahoana ny efa rahan'io aretin'io. Ka
dia mankahery ny vahoaka malagasy rehetra, ary koa mbola mamerina aminareo mpitondra, ajao ny firenena, ajao ny vahoaka, arovo ny vahoaka fa zavy-jalianareo ohatr'izao. Misaotra tompoko.